Miarabantsika izay manaraka ny fandaharana Sahila zao amin'izao takariva zoma izao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Eo ihany koa izay manaraka any amin'ny tambadrotra serasera. Miarabanao Arfina Relso miaraka manolotra amiko ny fandaharana. Dia miarabanao koa Paora Zafimahefa amin'izao fandaharantsika Sahila zao izao. Eto koa dia manatitra ny fiarabanantsika mpiaino rehetrarehetra amin'ny radio manerana ny Madagasikara. Eo koa ny mijery ny fahitalavitra MPS amin'izao fotoana izao ary tsy adino amin'izany ireo amin'ny tambazotra serasera Facebook eto Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao dia faly miarabanareo izahay. Alohan'ny fandaharana aloha dia nisy ny fihaonana lehibe nataon'ny tanora tiako Madagasikara tao amin'ny QG Belera tamin'ny sabotsy lasa teo Paora Zafimahefa. Aleo aloha raha antsika ny akon'izay araka ny tanteran'ny mpanao gazety azy. Ny fahina ambin'ny folo ny volana Oktobra roa roa arivo no nijoroany ny tanora tiako Madagasikara ka tsy nitazapotsy ny raram-pirenena mandray andraikitra mijoro ary mitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny targetra. 17 taona tsy aoriana tsy miova ny foto-kevitra mampandray andraikitra ny tanora. Zava-dehibe tokoa ny fahatsapahan'ny tanora ny amin'ny tokony idirany an-tsehatra amin'ny raram-pirenena. Izy ireo raha teo ihany koa no andraikina ny tanora tsy aoriana ka afaka ny ampita ireo fahalalana sy traikefananany. Tompona andraikitra tsy mora. Tsy mora zany atao hoe tompona andraikitra zany satria tompona andraikitra ny boaty olom-boafidy amin'nytiako Madagasikara. Ary rehefa olom-boafidy nytiako Madagasikara ary izara aminareo ihany koa izay zavatra azo zaraina amin'izany maha tompona andraikitra izany. Tompona andraikitra tanora ho avy firenena ampifandraisiko ireo zavatra anankiroa ireo. Tanora no mitondra antsika amin'izao fotoana izao fa tompona andraikitra ve izy. Efa hatramin'ny fahaleovan-tena tsika tompolahy sy tompovavy. No tsy tompona andraikitra ary tsisy tompona andraikitra eto amin'ity firenena ity raha tsy miflora vary manana ririanty. Ary izay zavatra izay no tiako hotenina amintsika androany satria izao mila mandray andraikitra tsika vao tompona andraikitra. Ahoana hoe? Isika izao raha pitsy no be ny tanàna eto amin'ity Madagasikara ity. Isika izao raha pitsy ny solom-bavam-bahoaka eto amin'ity Madagasikara ity. Isika izao no tompona andraikitra ny fandrosoan'ny firenena. Ka raha tsy mandray andraikitra tsika dia izao dia tsisy firenena valina. Raha pitsy afaka pitsy izay miantony ny fampiofanana ary fampiofanana dia anisan'ny tsy hoe izay akory no tanjona fadinga. Tsy tanjona fadingana ahafahana miroso makany fandraisana andraikitra. Izany hoe tsika rehetrarehetra izao raha te ho tompona andraikitra raha pitsy afaka pitsy dia mizaha mandray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina. Ary ilay fandraisana andraikitra tsy voatery andry andraikitra omena fa itsika ariany dia efa afaka mandray andraikitra eo anivon'ny zavatra izay iainantsika amin'ny andavanandro na eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny fiarahamonina mba ahafantaran'ny olona antsika fa mandray andraikitra tsika ary tompona andraikitra. Ka eto dia mankahery any ao amin'ny jeune team amin'izao fotoana izao ary ihany koa izay rehetra manana andraikitra mba hampandray andraikitra amin'ireto jeune team ireto ka isika rehetra izay manana andraikitra dia omesehatra amin'ny tanora ampianaro izy fa raha toy izao hoe no avy ny firenena ny tanora nefa tsy ampandraisana andraikitra dia izao mbola pira noho izao zavatra mahazo antsika izao no mahazo ny firenena satria tanora tsy tompona andraikitra no mitondra dia latsakakady ny firenena. Ka dia isika rehetra no mila mandray andraikitra dia izao mba ho tompona andraikitra raha afaka-pitso. Tsy vitsy ireo tanora liana ary manana viana entina mpandrosoana ny firenena. Tsy maintsy manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao anefa vao afaka hanatratra ny tanjona. Antony lehibe nanatanterahana ny fampiofanana ireo tanora eo anivony ity antoko ity androany. Tanora tompona andraikitra io no fanamby lehibe napetraka amin'izao fampiofanana izao ka ny fiofanana ara-politika sy ara-pitantanana no nasongadina teto. Ny zavatra ataontsika eto dia araka iteny filamatsika io hoe tanora tompona andraikitra. Izany hoe itsika tsy mitovy an'le ny olona hafa rehefa mitantana dia parazary
fa isika dia homanina de zao sahady ho mpitantana rampitso ho mpitantana amin'ny zavatra rehetra eto anivon'ny firenena ka eto dia manentana antsika tanora tsy iraviravin-tanana fa hijery ity firenentsika tia hijery ny atoko misy atsika ary iarahantsika malala amin'izao fotoana izao fa alatsaka akaterena ny firenena mila tanora mila olona tompona andraikitra ary tena mahay mandraindraikitra eto anivon'ny firenena isy ny atao hoe team akademia izay ianaratsika ny ara-politika ny ara-pitantanana fa tsy izany ihany fa anampy antsika tanora amin'ny sihatra rehetra iarahantsika malala zao fa maro ny tanora tsy anasy nefa isika no atao hoe ho avy ny firenena dia manentana antsika ho avy ary hitaona an'ireo namantsika ireo na ireo namantsika diso lalana na ireo namantsika matoritory dia tahirisy fa tompona andraiky tsika rapitso ary ho avy isika hitantana n'ity firenena ity. Lesika goavana ary sakana lehibe tsy mampandroso ny firenena ny tsy fiomanana mialoha ny andraisana andraikitra antony lehibe nanamafisana sy nanatanterana izao fampiofanana izao raha nambara ny mpandrindra nasionaly ny antoko-tiako i Madagasikara. Ohatrany dietana moa ny fiainam-pirenena indrindra fa ny fiainana antoko dia jerena ihany koa ny lasa ary-bandinina ny ankehitriny izay efa nanoavy fa ny zavatra hita amin'izao fotoana izao tokoa dia tsy vitsy ireo tanora izay efa miazakazaka ny mandray andraikitra kanefa ny zavatra hita dia tsy nisy ny fiomanana teo amin'izay fandraisana andraikitra izay ka mahatonga ny fiambakavakana satria tsy mbola feno ireo fepetra amin'ilay fahaiza-manao entina mitantana ny firenena dia zary hitantsika amin'izao fotoana izao ny zava-misy ka izany nandraisan'ny tato anatin'ny antoko-tiako Madagasikara lesona anamafisana n'ilay foto-kevitra hoe tsy maintsy manomana tanora tompona andraikitra ary manana ny fahaiza-manao tsika satria anisan'ny baiki-pitolomana atao anatin'ity antoko ity dia hoe mahalala mahay ary mahavita. Tanora mahery ny enjato avy amin'ny distrika araiky amby folo eto Analamanga no nisitraka ity fampiofanana ity androany tetsy Bel Air. Izy ireo indray avy eo no izara ny traikefa sy ny fahaiza-manony eny fotony tsy janona treo ny hetsika tahaka izao fa isandraka manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara. Arak'izany dia hitantsika teo ny fiofana sy fampiofanana nataon'ireo tanora tiako Madagasikara eto anivon'ny Antananarivo renivohitra tamin'ny sabotsy lasa teo tery amin'ny QG Bel Air. Ny lahateny sy ny lohahevitra nentina tamin'izany moa dia hoe tanora tompona andraikitra. Mifandarantsika raha teo moa ary Finara Elsoa dia miompana bebe kokoa sady mitodika amin'ireo vehivavy sy ny tanora izay efa mandray andraikitra eo amin'ny sehatry ny politika ary eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Dia mifanaraka amin'izany indrindra vahintsika androany satria sady tanora izy io no efa tompona andraikitra tsy izy izany fa dia ben'ny tanàna ao amin'ny commune ny Alasora, Andriamatoa, Jimmy, Randriantsoa, miarabanao. Miaraba nareo roavavy dia miaraba ny mpijery fandarana rehetra makasitraka indrindra ny amin'ny fanasana androany ary miaraba manokana ihany koa ny vahoaka Alasora rehetra ny amin'ity androany hariva ity. Fanontaniana voalohany Andriamatoa ben'ny tanàna ianao mbola tena ao anatin'ny tanorana. Mifandarantsika moa dia tena izay indrindra hoe tanora sy ny politika ny vehivavy sy ny politika sy ny fampandrosoana ny firenena. Mifantaliako voalohany dia hoe betsaka ny tolotrasa azo atao eto amin'ny firenena. Nefa ianao anatin'izao tanoranao izao dia mifidy sahady ny rotsaka ho candidat ben'ny tanàna ary dia lansoma tsara moa izany hoe ben'ny tanàna ianao inona ny antony izay safidinao izay hoe andehanao ben'ny tanàna amin'izao tanorako izao. Angambany izy tsy safidy fa izay no lahatr'Andriamanitra ary izay no andraikitra izay nakinina tamiko efa lefitra ben'ny tanàna teo aloha ary ny safidy manokana zany ny anoy satria ny atoko-tiako Madagasikara izay nanolotra ho candidat tamin'izany fotoana dia ny fanaiky izahay ary ny ho ben'ny tanàna tsy tanjona satria ny fampandrosoana no antony norotsana ben'ny tanàna fa ny hoe ben'ny tanàna dia karazana ohatrany hoe dingana fotsiny ihany makany amin'ny resaka fampandrosoana izay ny tena antony goavana zany natonga nanaiky ny atao hoe fanolorany tiako Madagasikara ilatsaka ho ben'ny tanàna ary isaoran'Andriamanitra fa lansoma tsara. Manoloana an'izany indrindra rehefa toa ben'ny tanàna inona ny tena naharesy lahatra anao zany hoe ho ben'ny tanàna tiako Madagasikara nefa izany atoko team zany dia ao anatin'ny tena hoe fanoherana fitondrana misy ankehitriny tsy nataonao sakana ve izany zavatra rehetra amin'izao izany?
le izy a tsy hoe akory hoe atoko-panohatra ny tinma dia tsy andray anjara na tsy ho lavina ny atao hoe opportunité amin'ny mahabe ny tanàna izany ary ny tena mandrisika bebe kokoa satria ny tenako dia efa tiako Madagasikara hatramin'izay tiako Madagasikara androany ary lany be ny tanàna ary tiako Madagasikara rampitso ny fandraisana andraikitra dia tsy miankina velively mihitsy ny hoe satria atoko-panohatra ny tiako Madagasikara dia atao hatrany andray ny andraikitra fa tokony iroso hatrany amin'ny fampandrosoana amin'izay kely vita ao anatin'izay hoe tena fampandehanandrara inona moa zany fampandrosoana any Madagasikara. Manoloana izay indrindra angefany amin'izao fotoana izao dia misy ireo be ny tanàna tiako Madagasikara izay nampidirina ponja vonjy maika zany amin'izao tiako Madagasikara izy io tsy matahotra amin'izany ve ianao andre matoa be ny tanàna inona ny antony mahatonga izay zavatra izay raha amin'ny fijerinao? Mizara roa mazava tsara angamba ny valiteny amin'izay hoe inona ny antony tsy miditra amin'ny resaka raharam-pitsarana aloha tsy dia tena mbola manana n'izay zavatra tena hoe avaly ny amin'ny hoe nidirana ponjana tsy saingy kosa raha ohatra ka hoe resaka politika no ifaninjehana eto dia izaho miteny hoe angambany tsy tokony ho izay le izy fa tokony fifanomezan-tanana raha-pitsarana iny zavatra iny angambany tsy dia tena hoe andeha hiditra lalina amin'iny fa kosa ao anatin'ny resaka politika politisianina dia eto amin'ny teny hoe andaotsika na iza andeha hifametanana satria be ny tanana zany any olom-boafidy ary olom-boafidy mandray ny andraikiny zavatra mbola tsy fantany zavatra mbola tsy fanaony io zavatra ataony io mety misy ny zavatra maro samihafa izay tsy mifanaraka amin'ny tena tokony ho izy fa tokony isy aloha na izanaty zany ny fampiofanana izay tokony hoentin'ny fanjakana foibe tantsoroka ho anay be ny tanàna mba hahafahanay tena mahafantatra marina lalakalehanay dia amin'izay fotoan'izay ho an'izay mandika ny lalàna no tokony ho atao an'izany izay ngapa no azoko avaliny amin'ny fanontaniana iny. Andriamatoa be ny tanàna efa niresaka ihany ianao to hoe fandraisana andraikitra marina fa efa voalaza ny lalàna ao anatin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana laharana 424 aotra roapolo ny tena hoe andraikitra ny be ny tanàna fa betsaka moa ny tanora manaraka an'izao fandarana zao ary mety holiana ihany koa amin'ilay hoe be ny tanàna izay hoe asana be ny tanàna izay fa mba tokony hozarainao raha mety hoe inona ny tena andraikitra sany ny be ny tanàna inona zany atao hoe be ny tanàna zany. Ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay ny commune moa zany ny be ny tanàna no mitantana anazy dia pahefana nomeny ny fanjakana foibe izay ho tantaninay ny andraikitra ao anatin'izay izay nazavana aloha taminay candidat atokotiko Madagasikara dia ny fampandrosoana ary eo no ifantohana hoe ho fampandrosoana ny télécommune izay nanakina ny antoko antena ity ary ny safidian'ny vahoaka antena hitantana an'izany commune izany ny andraikitra ao anatin'izany dia makadiry sy goavana araka ny teniko teo hoe tsy misy ny fianarana ho be ny tanàna saingy kosa ny fandraisanao andraikitra talohany na be ny tanànanao sy ny traikefa nanananao no entinao miatrika ny andraikitra izay saninao ao anatin'izay rehetra izay aloha ny andraikitry ny be ny tanàna voalohany indrindra dia miaino ny vahoaka izay ny fidy azy tsy maintsy misy ny fifandraisana na ny communication eo amin'ny be ny tanàna sy ny vahoaka amin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa ohatra ny tambajotra serasera raha mitaraina ny vahoaka tokony iaino ny be ny tanàna ary tokony hitady ny vahaolana arak'izay azo atao amahana ny olana iny eo ihany koa ny andraikitra lehibe ihany koa izay tena tokony ho ataon'ny be ny tanàna zany tsy dia tena miditra lalina aloha zany fa hoe ny fifandraisana amin'ireo mpiara-miasa rehetra satria tadidio tsara fa ao anatin'ny commune dia tsy ny be ny tanàna irery ihany ny olom-boafidy fa eo ihany koa ny mpanolotsaina ary ny mpanolotsaina no manapaka ny zavatra izay tanterahany be ny tanàna ny fanomezan-danja zany an'ireo mpanolotsaina ireo satria samby olom-boafidy izahay ny fifampiresahana satria raha ohatra ka misy ny tsy fifankazona eo amin'ny mpanolotsaina sy ny be ny tanàna
dia aza manantena naroviana ho fampandrosoana amina commune iray ka izahay eo amin'ny commune Lasora ny mpanolo-tsaina izay isorako eto mahay miara-miasa amiko be ny tanàna tiako Madagasikara tsy nametraka mihitsiny ny resaka hoe politika politisianina fa nametraka kosa ny tombontsoa ambony ny commune dia ny fampandrosoana zany dia tsy maintsy misy zany ny fifandraisana sy ny fifampiresahana eo amin'ireo mpiara-miasa ireo mazava ho azy ihany koa fa ny fahaizanao mitantana ihany koa ny olona izay tantaninao na ny adjoint zany na ireo mpiara-miasa maro samihafa satria ireny no solotenanao manoloana ny vahoaka mety misy ny fimemenona indraindray hoe le secrétaire tsy nanao anay an'izao zay le fianona zany ary zay rehetrarehetra zay dia efa anisan'ny andraikitra goavana akoatra ny resaka teknika sy ny resaka administrativa sy ny resaka atao hoe judiciaire maro samihafa izay zavatra zay zany ny tena hoe andraikitra goavana any be ny tanàna eo amin'ny atao hoe fanatanterahana ny asany manga zany aloha ny lanitra eo amin'ny be ny tanàna ny commune Lasora sy ny mpanolotsaina raha ny zavatra nambaranao Andriamatoa be ny tanàna fa izao zany mba manitikitika anakely hoe mandeha zany resaka hoe raha vao be ny tanàna tsy miaraka amin'ny fitondrana dia tsy mahazo tohana ara-bola avy any amin'ny fanjakana Foibe manao any amin'ny commune Lasora ve tratra an'izany zavatra zany Andriamatoa be ny tanàna ny fanjakana Foibe dia tompony andraikitra voalohany amin'ny fanampiana ny commune satria fahefana tena pelatany no nomeny ny commune ny atao hoe fanampiana ny fanjakana amin'izao fotoan'izao aloha mandeha ny atao hoe subvention de fonctionnement saingy kosa any amin'ireo commune ravaviavy dia misy ny atao hoe mahazo ny amina resaka fanamboaran-dalana fanamboarana ny EPP fanamboarana ny lycée ny amin'ny resaka fahasalamana ny terrain manara-penitra sy ny sisa izaho aloha atao Lasora dia miandry ny anjara koa ampahendrena miandry ny anjara koa satria tokony mba hisitraka an'izany koa zahay zany amin'izao fotoana izao nefa kosa na izany naty zany raha be ny tanàna ny rotsaka ho fidina tamin'izany fotoana zany atoko tiako Madagasikara izaho raha ohatra ka nampanantena ny vahoaka hoe anao an'izao mora ny mampanantena tena mora ny mampanantena fa sarotra manatanteraka ary ny tenako dia efa misaina ny hoe amin'ny fomba hoana no anatanterahana ireo programme an'asa izay natolotro satria tanora karaha izao sady dia efa anao balarora na tsy anatanteraka ny zavatra izay nampanantenako ny vahoaka dia aiza samy no efa rako aiza ny andraikitra raisiko ary inona ny zavatra mba apetrako ho fampandrosoana n'ity firenena ity efa nosainina hoe amin'ny fomba hoana ny anatanterahana n'ity fampanantenana ity raha ohatra ianao ka hiatehatra hoe satria tsinona kandida-mpanjakana ohatra ka hiatehatra ny fanjakana anatanteraka ireo nampanantenako ny vahoaka izany nampanantena fa tsy ny fanjakana no nampanantena ny zavatra izay ho tanterahana ka noho izany dia anjara ny tenako no mitady hoe amin'ny fomba hoana no anatanterahako ireo andraikitra sy adidy ireo ny fanjakana manaraka ihany ary tombon-dahany izany zavatra izany ny commune moa Andriamatoa be ny tanàna dia tafiditra ao anatin'le vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana raha ny tena izy dia fitsinjaram-pahefana tena izy no antoka ahafahantsika mitonga any amin'ny fampandrosoana zany hoe miantoka fampandrosoana tena izy miainga avy ny fotony mifantaniako voalohany mahakasika an'izay vondrom-bahoaka amin'ny fitsinjaram-pahefana izay hatreto aloha eto Madagasikara dia mbola tsy hita taratra izay fampandrosoana tena izy avy amin'le fitsinjaram-pahefana tena izy izay dia mifantaniako hoe inona no mety ho olana sedrain'io fitsinjaram-pahefana io eto Madagasikara ho anao manokana raha ohatra ka jerevana ny atao hoe lalàna mahakasika ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana dia misy moa zany mazava ho azy ny faritany izay mbola tsy mipetraka hatramin'izao ny eo amin'ny anivon'ny région izay mbola olom-boatendra no mitantana anazy dia eo ihany koa moa zany mazava ho azy ny ety anivon'ny commune reo rehetrarehetra ireo nefa mifampiankina misy zany ny rafitra izay mbola tsy mipetraka eto ary ny rafitra atao hoe voatendry dia miankina be dia be amina resaka politika
izany dia efa anisany ohatrany hoe sakana ihany koa satria raha araka lalam-pandrenany reo rehetra ireo tokony hoe olom-boafidy mbola tsy misy zao ny mpanolo-tsaina paritra amin'izao fotoan'izao dia zany rehetrarehetra zany a anisany mampandringa ny fampandehanana ny resaka vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana misy fetraikany be dehibe mihitsy ny amin'ny resaka fampandrosoana satria izay le rafitra napetraka nefa le rafitra napetraka tsy mipetraka mila apetraka zany a ary mila volonté politique zay moa zany tsy ho anay aty amin'ny commune fa ho an'ny tondra fanjakana hoe mila volonté politique ny tokony ampandehanana nireo rehetrarehetra satria ireo no rafitra zay tena tokony ho tanterahana sy ho ajaina ampandehanana ny république mafatika kely ngamba ndresaka Andriamatoa Benty tena hitodika any amin'ny commune Lasora ako zany amin'izao za mipetraka any Lasora haiko tsara hoe maro ny zava-pitanao eny amin'ny commune inona le paikady zany nentinao nanatanterahana zay zavatra zay araka ny voalazako teo ny fanatanterahana ny asan'ny ben'ny tanàna dia miainga aloha amin'ny fianonany vahoaka miaino ny vahoaka ianao dia miresaka aminy ianao ary ny fanatanteranao ny zavatra zay ny fanekenao taminy dia miankina be dehibe ihany koa amin'ny vola zay hoentinao manatanteraka azy voalohany indrindra aloha rehefa miaino vahoaka ianao dia mahafantatra hoe inona zany aloha zany tokony lara-pamea dia hoentinao eo anivo ny mpanolo-tsaina iny zavatra iny dia eo ianao no mandanjalanja amin'izay ary ity no matiako Madagasikara dia ny fianona sy ny atao hoe fanarahana ny zavatra zay ny ainana tamin'ny andro nitondrany président Ravalomanana misy fiteny zay somary adimidimy tatoato tena mba foazina kely ho atsika zay tompona ndraikitra sy andraindraikitra hoe mahaiza manavaka ny urgent sy ny important be dehibe ireo zavatra tokony ho tanterahana ao anatin'ny commune na ao anatin'ny andraikitra zay saninao fa rehefa mahay manome lara-pahamehana ianao amin'ny fanatotosana azy ka tena mibanjina hoe ity no atao dia tsy maintsy vity ty amin'ny fomba ahoana ny avitanany ity zay zavatra dia tena ataoko hoe ho an'ny président Ravalomanana zay no nazahoana n'ilay atao hoe succès rehetrarehetra tao anatin'ny fitondrana tsy misy recette miracle eto fa matiako Madagasikara dia izay no nampiariko tao anatin'ny fitantanana ny commune Lasora io afaka mba tenenao ve Andriamatoa Ben'ny tanàna hoe inona le zava-bitanareo zany satria tsara ho fantatry ny mpiaino koa zany zavatra zany satria tsy avelan-dalo fotsiny indrindra amin'izao fiaonantsika eto zao tamin'ny nandray ny fitantanana tao Lasora ny tenako na dia efa premier juin raha teo aloha dia tsy nandeha tamin'ny lony ny resaka fanaripako sy ny fandrofana ny fako tena feno fako ny tanàna naloto a Lasora dia ny lara-pahamehana aloha zany dia nanadio ana Lasora ary ihany koa niezaka ny vidy fitaovana mifanaraka amin'izany zay ny tena zava-dehibe nataonay tamin'ny voalohany zay moa zany raha ny tena marina dia atao hoe mera covid satria vao nitondra 2 volana ane tsy ampy akory dia efa atao hoe tao anatin'ny confinement tsika dia tao anatin'izay nefa tena niato tanteraka ny fidiram-bola ny commune fa zay teo ampelantanana dia nampiasaina netrehana ny covid iny nefa na izany anaty zany dia niezaka ihany koa zahay nampiasa ny partenariat public privé no resaka tamin'ireo atao hoe manakatao rehetra teo amin'ny commune Lasora mba nahafahana nindrana ireo mila nanamboatra ny lalana rehetrarehetra zany tao anatin'ny commune Lasora ny soroka ary ihany koa niezaka ihany koa satria iny lalana miakatra amin'ny commune Lasora iny no atao hoe mahalasora na Lasora iny zany tsy maintsy amboarina satria efa mapolo taona izy iny tsy nisy nikitika dia reny rehetrarehetra reny ataonay daholo zany teo ihany koa na zany naty zany ary ny atao hoe fiarah-miasa amin'ireo atao hoe partenariat anay avy any ivelany ny association zazakely ny ao amin'ny commune Lasora zany 120 ny EPP nefa 20 ny foko tany be dehibe ny zana-bahoaka zay tsy mahita ale hoe aiza zany zahay nianatra natsangana EPP zahay herintaona sy tapany zany no naben'ny tanàna zao dia natsangana EPP zahay niaraka tamin'ireo partenaire reo EPP zay afaka mandray mpianatra hatrany amin'ny
telonjato ano andy zay anomboka amin'ity taonam-pianarany ity moa zany ny fidirana ary eto angapany dia manararoatra kely na dia nisy ary fahasarotana dia misaotra ny eo amin'ny drainana lamanga tamin'ny atao hoe fikarakarana ny autorisation d'ouverture an'io EPP vaovao io zay otokanantsika tsy ho ela zany EPP zany fa mamaika aloha zao tsy dia ny fitokanana loatra fa ny fidiran'ny mpianatra dia teo ihany koa zany ny amin'ny resaka hoe zavabita moa zany izy izy nareo ny fanazavana ny tanàna satria na tiana na tsy tiana raha tanàna maizina tsy androso noviana teo zany ny fanatsarana sy ny fanitarana ny éclairage public tamin'ireo fokontany hafa ary izy io projet efa mipetraka eto dia mampanantena sahady atsika ao Ambohitromby ho atsika eny Ambohitanety ho atsika ao Miadana fa tsy ho ela dia azo ny éclairage public anjaranareo satria efa vita zay zavatray miaraka amin'ny jirama eo ihany koa ny fokotany mahatsinjo mendriko lovana sy ny fokotany hafa rehetra alohan'ny farany taonanareo dia azava ny apahandry amin'ny fokotaninareo zany rehetrarehetra zany no atao dia ho fampantrona ary ihany koa le vahoaka na lasora tena ndiezaka PDP zay isorako eto nanefa ny etrany tamin'ity taona ity misy ny tamberina ndraikitra zay ataonay commune dia zany rehetrarehetra zany dia mbola PDP ny zavatra zay atao hoe efa vita sy eritreretina ho tanterana fa angambany izay avelako eo aloha ny amin'iny fa ny vahoakana lasora no mitsara anazy ny vahoakana lasora ihany koa no mitaraina aty amiko raha toa ka mbola misy zavatra tokony ho tanterana ka mbola tsy vitatreto Andriamatoa ny tanàna mbola hijanona amin'izay resaka lasora izay ihany tsika teo moa ianao ny tanisa ireo zavabita fa kosa mba manitikitika atsika ao anatin'ny zao fandarana zao mba fantatra hoe aiza ho aiza zany ny vina aiza ho aiza ny tetikasa hitanao tena lahara-pamehana tokony ho atao eo anivon'izay commune ny alasora zay aloha ny fahasalamana ny voalohan-karena raha vahoaka marary tsy afaka mampandroso commune ary io resaka fahasalamana io dia tena hoe mandany vola be ao anatin'ny kitapom-bola ny fianakaviana raha toa ka misy marary eto aloha zany dia amin'ny voalohany zao dia manararoatra mahazo micro manararoatra fivahinianana eto amin'ny sahia hoe ny aretina Covid tena nanimba zavatra teo amin'ny fampandrosoana ny commune sy ny firenena ka amin'izao fotoana zao efa tonga ny vaksiny Johnson manetana atsika rehetra ponina lasora rehetrarehetra aloha zany mba ho salama tsara tsika menakavy dia andaotsika hiaraka anao vaksiny efa vita amin'ny tena koa fa anjaranao makeny amin'ny CSP teo tena manana atao hoe tompon-dantsika manana ny centre de vaccination eo amin'ny CSP teo alasora tongava fa mandrainy ao alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy manomboka amin'ny 9 ora maraina dia aza misalasala araroty fa tena zava-dehibe ary io ihany no ahafahantsika miady amin'ity areti-mandoza ity dia ny coronavirus zany ka dia izay aloha lahara-pamehana ny fanetanana ny olona anao vaksiny satria ny fahasalamana dia zava-dehibe sy voalohan-karena ny aorinan'izay dia mazava ho azy moa ny amin'ny resaka fampianarana navita EPP zahay io fa zay tsy janona eo ifampiresaka zahay aloha amin'ny ministère tompony andraikitra ary ifampiresaka ihany koa zahay amindreo mpiara-miombonantoka aminay hatramin'izao satria eto ny ianao Arifina mipetraka ao alasora aiza moa zany ny EPP anakadin-dratombo iny faritra bypassy ambany rehetra iny any tsy misy manana EPP akoatra nakadievo nefa amin'iny dia tena fokotany be ponina indrindra ao anatin'ny commune lasora any lahara-pamehana aloha ny fampianarana ny zana-bahoaka mba tsy ho bado satria raha ohatra ka bado le olona ao alasora tsy androso ihany koa any le commune noho izany dia lahara-pamehanay zany ny amin'ny resaka fampianarana zay efa nataonay ary ho ataonay lahara-pamehana hatrany ao anatin'ny budget zay misy anay ny akoatran'izay moa dia lahara-pamehana ihany koa ny hoe ny olona ponina ao alasora mba ataoko azabe ny tanàna no tena mba maniry an'izany hoe fiera ny olona zay mipetraka ao alasora hoe mipetraka any alasora zahay mba tena fiera aiza nareo mipetraka any alasora mahafinaritra ny any alasora imbonana mateolona izany
mamasana zavatra be dehibe zany hoe fiera nyponina lasora mipetraka ao lasora zany hoe ny fampandrosoana n'le commune zany mba ioatra ny commune hafa eo amin'ny lafiny zavatra be dehibe lafiny fitanterana ohatra be dehibe ny atao hoe problème na resaka fitaterana 7 kilometatra miala ny Antananarivo renivohitra iny efa mijaly fitaterana tena misehatra ao anatin'izany zay na dia atao raha hoe ny be ny tanàna tsy manam-pahefanana kely akory aza ao anatin'izany resaka fitaterana zany fa miresaka izahay atokotiny mampanohatra fa tsy izay masakana akory satria tsy ny commune korery manana problème amin'io fitaterana io fa ny commune maro zay tokony avozina amin'izay ny lalàna mahakasika an'izany fitaterana zany fa tsy mety intsony satria mijaly ny vahoaka eo amin'izay lafiny fitaterana zay eto angamba ny mety mino fa mijery ny ministre ny transport mba jerevo rehefa tena mijaly le vahoaka efa hiditra indray zao ny mpianatra be dehibe ny fimenonana zany ny zavatra atao hoe etaetany vahoaka zany mba hirindrany ny resaka fifamoivoizana eo ihany koa ny resaka tsy fandripalemana atao anatin'ny commune zay misy anay satria tsy hoe matetika fa tena misy ny attaque amay armée ao misy ny alabotry satria noho ny confinement teo de tena tsy voafehy le alabotry maro isan-karazany izahay ihany koa zany eto de mitodika ihany koa any amin'ny seg vaovao tsisy resaka politika resaka fampandrosoana mba jerevo le hoe efa tokony anao brigade de la gendarmerie zahay ao alasora any aminareo ny dossier efa vonony zahaiky apakatra ny trano ny commissariat taloha anaovana brigade de la gendarmerie mba heno zahay satria izay no fiarah-miasantsika ao anatin'ny fampandrosoana ny commune tena feno de feno ndray matobe ny tanàna ny fanehoan-kevitra nataona tamin'ny fandarana sahila zao ity fa mba manitikitika anahy kely zany anontany hoe ianao anatin'ny atokotiko Madagasikara ahoana ny famelomamaso ny atokotima eny amin'ny commune lasora amin'izao eo moa zany ny resaka redynamisation atsoatsy tsy mbola zao aloha satria mbola sahirana daholo ny olona rehetra ao anatin'ny fampidirana ny mpianatra atsoatsy dia isy ny redynamisation ao anatin'ny commune lasora ho an'ny antokotiko Madagasikara tsy resaka petsaka an'izay eto androany fa ny pitsopitsony mahakasika an'izay zavatra zay de itsika mpikambana eny fotony no ampalalana anazy zay angamba ny azoko lazana amin'ny resaka redynamisation fa ny izay zavatra de tsy maintsy isy ary efa manomboka zahay io indrindrindrindra moa hoe tanora tompona andraikitra anisan'ny andraikitra nakinina taminay zany tompoko ary ho tanterahanay Andriamatoa be ny tanàna efa mamarana fandarana saditsika fanontaniana farany sao de misy afatra tianao ampitaina ho an'ny vahoaka ny alasora ary ararotana trano fa ty fandarana ity moa de ho an'ny tanora sy ny vehivavy ianao anateo tena tanora tompona andraikitra be ny tanàna olom-boafidy de mifanontaniana hoe sao de misy afatra ihany koa na fanentanana hoentinao ho an'ireo tanora eto Madagasikara ny afatra aloha voalohany indrindra ny commune tsy afaka miasa raha tsy miaraka amin'ny vahoaka ary ho antsika rehetra zay mbola tsy nahefa ny atidy masina de ny fandoavana ny hetra eo anivon'ny commune de miangavy ny mba andoavantsika izany satria izany no ahafahantsika mandroso faharoa manarakarak'izay afatra ihany koa ho antsika rehetra zay nanatitra ny CV momba ny permis gratuit tanora rehetra 700 tsika no nanatitra izany izahana ny azotsika rehetra ny permis na de io ary natao hoe fahasarotana ihany eo amin'ny budget fa ho alamina iny ary ho atsonay tsy hoely anareo amin'ny fanatanterahana izay resaka momba ny permis gratuit zay anisany hoe zay ihany koa zany anisan'ny lahara-pahamehana le famoronana asa eo anivon'ny commune lasora de ny fahatelo moa zany zay afatra apetraka de ny hoe raha misy ny ilanareo ny be ny tanàna aza misalasala manantona mandray atsika rehetra foana rehefa ao amin'ny borao na misy rendez-vous na tsisy rendez-vous zay mabe ny tanàna miainao nareo de aza misalasala tonga manantona na miantso ihany koa betsaka nareo manana numéro ako de aza misalasala ihany koa miantso mitaraina raha ohatra misy ny fitarainana ka de
mirasoa antsika rehetra mirasoan'ny mponina lasora rehetra toy izy mifiraisakinantsika fa rehefa mirahintsika dia lasora iombonana io mateonina makasitraka indrindra andriamatoa ny tanàna vahiny teto amin'ny fandarana sahila zao tamin'ity alindaliny ity dia makasitraka anareo ihany koa ianareo mpijery rehetra mijery an'ity fandarana ity engany mba tena ho tonga any amintsika tsirairay avy zay zavatra izay natao teto dia manarakarak'izay koa zany izao iary finara Elsoa zany no ny andraikitra napetraka tamiko zany dia mety tsy dia ho hitanareo matetika eto amin'ny fandarana Sailasy zao fa mampanantena kosa hoe mijery foana fa ahita tombotsoa ianao amin'ny fihainoana ny fandarantsika makasitraka toko eto famaranana fandarana dia mbola makasitraka sy misaotra trany ny vahintsika androany be ny tanàna ny Alasora Jimirandriantsoa manantena mbola iverena ny tafatafa amin'ny fotoana manaraka ary makasitraka anareo ihany koa izay nanaraka tsy tapaka amin'ny fandarana dia mbola mame fotoana amin'ny Alarobia miaraka amin'ny Clémence Rary Nirina sy Riri Rafarala makasitraka ihany koa ny ao amin'ny lafiny teknika izay matotosa amin'ny fandefasana izao fandarana izao veloma tompoko